Shalom amitsika rehetra fiadanany Tompo Jesosy no tononoko amitsika rehetra mamaky an'ity Galatiana toko fa 10 andiny fa 20 ity akony Galatiana toko fa 10 andiny fa 20 sy andiny fa 20 ity de resaka fe misy eo amin'ny fiarahamonina zay miatra amizao vanim-potoana ifampizarantsika izao famelohan'izay aloha de tiako ny misaotratsika rehetra tamin'ny teny pitahina ny teny piadanana ny teny pirarintso ny teny fampaherezana sy ny sasiteny be da be isan-karazany tsotrano ohatran'izany tamin'ny fotoana zay nandalovako vetivety tany amin'ny hôpitaly efa nipresiseko moa tao anatin'ny fizarana fa tsy de hoe nisy grave be manahoana akory fa na izany na tsy zany dia lay toepo napetrak'Andriamanitra taty anatitsika nampita hafatra na de hoe malgré ny situation zay tsy maintsy ny affronter nanatrehana izany teny aretina ny fitsapona de mbola afaka napita hafatra iantsika tamin'ny anaran'ny Kristy Jesosy isaorana ny tompo ary isaorana be da be ianareo ny tamin'ny teny pitahina sy ny teny pirarintso mambe avy aminareo dia Andriamanitra tsy to manakaripasoavana iay anareo amin'ny programme anasanareo rehetra indrindra ny côté spirituel anositra anareo izy ary indrindra ampidina ny fiadanany maharitra ny plénitude any zay nomeny tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy ao anday anareo tsiraray avy raha lasranabavy ami namana eto amin'ny pejy sy ato anatiny tony tambatsotra itony ankohonanao amin'ny Kristy Jesosy tahiny tompo daholo ianareo fakitsika le Galatiana toko fa 10 andiny fa 20 sy 20 amin'ny anaran'ny Kristy Jesosy fa miariary ny asan'ny nofo de izao fijangajangana falitona fijerijejona fanompontsampy fanaovana ody ratsy fandrafina fifandirana adlahy fiafonafonana fifampiandanina fisarahana fitokona sy ny sisa be da be de ambany izy manoritra ny amin'ny hoe fanivokatry ny fanahy kosa Galatiana toko fa 20 ndray zay toko fa 10 andiny fa 20 sy ny fa 13 tsy misy lalàna manohatra an'izany io resaka vokatry ny fanahy io hojeretsika manaraka ny suite-n'io efa nanomakomana an'izy io fa amin'ny fotoana mahamety dia iarahantsika midinika ny tena efim-panahy sy ny message ngeza be important ny révélation nomena ny Paul sy ny révélation sahaza atsika am'izao vanim-potoana iainantsika izao fa eto amin'ity le hoe miariary ny asan'ny nofo ity dia ato amin'ity direct vetivety ity zany dia apita message amitsika hoe mitandrema ry zareo maninona no miteny an'izany ao zavaikeo zay rehefa aveo mitandrema ry zareo mampitandrina atsika satria am'izao contexte iainantsika zao am'izao vanim-potoana ifampitantsika hafatra izao de tena miariary ny asan'ny nofo de io lay fisehoany devoly amin'ny alalan'ny vokatra amin'ny mahafana ratsy azy zay no nazavako azy ohatrany hoe raha mamaky le Galatiana toko fa 10 andiny fa 20 zao tsika de hoe fanivokatry ny fanahy de tanysaina daholo le vokatry ny fanahy de zay olona manana ny fanan'Andriamanitra tsy to manana ny portion fotsiny ihany de fa sahaza ampy hiasana amin'ny vokatry ny fanahy io satria lay Andriamanitra fanahy no mitoetra ao andayan'ilay olona mitoetra ao ampon'ilay olona dia mamokatra vokatry ny fanahy izy fa eto amin'ity Galatiana toko fa 10 andiny fa 20 ity hoe miariary ny asan'ny nofo de fatatsika tsara fa raha mamaky amin'ny fahafenony an'ity Galatiana toko fa 10 tsika de voasoratra ao ihany koa ny hoe fanofo manohatra ny fanahy lay fanahy tondrona eto dia ny fanahy n'Andriamanitra ray tsy to Andriamanitra dia fanahy dia lay asan'ny nofo aterak'ilay fanahy eto zany mampibotsina n'ilay nofo zay manohatra ny sitrapon'Andriamanitra satria zadiny fa marina foana ny contexte zay ambaran'ny soratra masina any amin'ny filazantsara araky ny jona hoe izy tsy maintsy mitombo Andriamanitra dia fanahy izy tsy maintsy mitombo fa isika kosa miaina isika lay nofo miaina eto anefa izay tondrako fampitandremana amitsika de le hoe miariary ny asan'ny nofo
maninona ho iaho no mitondra fampitandremana amitsika mitandrema ry zareo asa tadidinareo voatsy ela akory dia nisy fatimbevavy tapadoa teo faravohatra hita amin'ny fokon'olona vao maraina ia 2-3-4 jours zay de nampanahelo fa tsisy lohantsony lay vehivavy de androany nivoaka tam'tambajotra tamin'ny anao manjery isan-karazany fa tratra ilay lehilahy tomponantoka tamin'izany fanapahan-doha izany de eto apiditra an'le message hoe miariary ny asan'ny nofo de izao fijanganjangana falitona fijejejona faropolo fanompo-tsampy fanaovana ody ratsy mitandrema ry zareo satria ilay lehilahy tratra sy voalaza fa tomponantoka tam'ty affaire fanapahan-doha ity dia notondroin'ireo mpanao fanadiadiana ireo mpanao enquête fa mpimasy averiko tsara hoe ilay lehilahy tondroin'ny mpanao fanadiadiana ny polisy pirenena ny sahana ny faritra izay nisin'ny von'olona sy fanapahan-doha zany rehefa natao ny enquête de nisy lehilahy tratra ary io lehilahy io dia voatondro fa mpimasy ary mifampitohy am'ty galatiana toko fahadimy 5:5 ity hoe fa miariary ny asan'ny nofo fa nipo-tsampy fanaovana ody ratsy eto de tena mampitandrina antsika sœur frère isika rehetrarehetra izay mpikambana atao mipejy sy mpanaraka foana ny message izay efa fifampizarantsika eto sy fifampahirezatsika eto araky ny sorotaran'ny baiboly mitandrema reto mitandrema ianareo amin'ny olona fréquentenareo mitandrema ianareo amin'ny olona côtoyenareo mitandrema ianareo amin'ny olona ifaneraseranareo amin'ny olona ifampizaranareo fa eto amin'ity situation zay hitondrantsika fifampizarana ity sy akatsika lesinao tsoakevitra fa endrena ity dia misy melatsiny am'le bruit fa misy voisin manao travaux quelque part misy vehivavy tapadoa ary vehivavy io dia ny nanapaka ny lohany dia olona mpimasy zany dia olona mpilalao ny tontolon'ny spiritisme presaka amin'ny maty mpilalao ody ratsy zay soritany ty galatiana toko fahadimy 5:7 ity attention valable pour tout le monde ity resaka hoe filalaovana ody ratsy ity satria azadino fa misy ihany koa ny mpitondra fiangonana mba isian'ny pouvoir matsikatsika ao anatin'ny fiangonana sy ahafahany miséduire ny mpino dia miconsulter an'ireny voyante ireny izy reny mpilalao ody ratsy mpanao pratique ny spiritisme sy ny hypnotisme sy ny zavatra ohatran'ireny izy miariary ny asan'ny nofo ary zay ny mahatonga anao miteny eto hoe mitandrema ry zareo mitandrema ataovy miorina tsara foana ny fifandraisanao amin'ny Kristy Jesosy ny fiarahanao mitoetra amin'ny herin'ny soratra masina sy ny herin'ny filazon tsara mitoetra ao anatin'izay miara mitoetra sy miara miaina miara mifampizara amin'ny rahalahy sy ranabavy ao amin'ny Kristy Jesosy ao amin'ny tontolon'ny famonjena ao amin'ny Kristy Jesosy ao amin'ny herin'ny filazon tsara izany no anyroko hevitra anao sy taritako lalana antsika rehetra hoe alao foana mitoetra ao anatin'izay fahendren'Andriamanitra izay fa eto de misy an'ity katy hoe miariary ny asan'ny nofo ary izay no ampitandremako atsika satria eto de misy zavatra irréparable misy zavatra tena hoe mampanahelo dia tao anatin'ny enquête ihany koa dia nisongadina ny détail izay ny intrigue ana zany hoe noetin'ilay mpimasy tany antranony ilay vehivavy rehefa nisy ny akoro ny fanarana tamin'ny ray aman-dreny saika alainy vady zany de hoe hitadiavany asa ihany koa tao anatin'ny enquête daholo zany de ny RTA officiel namoaka an'ity vaovao ity hoe nisy lohan'olona tapaka hita tamin'ny faritra anankiray rehefa narina tamin'ny toerana anankiray anjarantsika no mikapa fa tsy hanondro anara-tanàna sy anaram-bohitra ako satria ohatrany hoe mandoto fiarahamonina sotran'izany
dia rehefa nataony ankety dia nisongady natao anatin'izay fa hoe saika hanaovana sorona tamina ladoany tsy manao tononoko ny anaran'ilay ladoany doany Andranoro lohan'ilay vehivavy grave zany izay no ampitandremako atsika voalohany mila mitandrina isika izay ao anatin'ny tontolon'ny spiritisme ao anatin'ny filalaovana faty filalaovana fana miresaka maty spiritisme matsy miresaka mireny maty ireny zay natonga le fanadidina teto hoe tany amin'ny ladoany satria fatatsika fa any amin'ny ladoany zany dia miresaka amin'ny bebe raksitiny ianao ohatra na miresaka amin'ny dadila tsy fantatro ry kotomaditra ry zay ihany koa ry Andrea amin'ny Sahara ry Betabe ry Andrea Tsivongo Betabe hoy aho satria nisy fotoana ihany koa ny teny efa nanao pratika an'izany de lay filalaovana ao anatin'izay tontolon'ny spiritisme zay tsy vitany hoe miresaka fotsiny amin'ilay maty fa rehefa milalao amin'izay ianao milomano satria le filalaovana dia misy tovavy alainao dia ampifangaronao amin'ilay ody ataonao pratika amin'ny mampimasy ianao dia lay fanahy no miresaka aminao dia ao anatin'le hoe fanahy miresaka aminao satria ianao manana relation amin'ny maty ora nefa amin'ny baiboly aminterdira zany ny amin'ny papahita sy ireo milaza azo mahita sy manana fahitana ny amin'ny maty ny baiboly dia efa nampilaza tsara fa hoe tsy misy ifandraisan'ny maty sy ny velona efa nisy fotoana nampianatra an'izay hoe ny resaka fifampahitana amin'ny maty dia attention fa resaka asan'ny dévolomaizina be satria misy dévolo monsieur Téguisé any amin'ny tontolo tsy hita maso any dia izy no monsieur montré monsieur manifesté maka ny toeran'ny maty anankiray na miteny maka endrika kalanorona maka endrika zazavamindranona maka endrika sy ny sisa be da be dia miteny izy monsieur manifesté dia ino no lasa animé ino no lasa adoren'ny olona ino no lasa vénéren'ny olona de zay lay mametraka zavatra tsotsotra ny azavaiko zany fa mbola misy ara-panalalina be afaka de tahitsika fa tsy de manam-potoanany amin'izany tsika fa tsy manina rehefa misy fotoana afaka ifampizaratsika eto ihany de teo am'le hoe milalao am'izay no itondratsika fanazavana teo de ao anatin'izay le fifampiresahana izay rehefa mipetraka tsara lay lien ao anatin'lay tuyau hoe miresaka maty lay olona dia maka olona am'izay izy de hoe zao no atao zay lay filalaovana izay miaraka am'lay ody ratsy ambaran'ity Galatiana toko 5:7-20 ity dia makeny amin'ny ladoany manao sorona de mandatsakaina sy ny sisa rehetrarehetra manapado mangalatra vomaso mitandre maro zareo ka raha ataoko tokory zany message ampitaina amitsika androany dia éviteo raha azo atao ny mitady pouvoir éviteo raha azo atao ny mitady exploit éviteo raha azo atao aza miditra amin'izany mihitsy ny tontolon'ny asa nofo ambaran'ny baiboly Galatiana toko 5 miatomboka amin'ny resaka fitsangajakana fahaltona fijejojejoana hatrany fanompontsampy fanaovana ody ratsy be da be izy ao tanysain'ny soratra masina éviteo ary zay le hoe évitena izay nefa raha ohatra hoe nofitsika no andeha hiéviter an'izay sarotra eo no mipetraka ny torolalany filazoantsara ny fanoloratena ny fiaikena fampanota isika dia mietra amin'ny nofobeatsika isika mampietra lay ego mampietra n'lay izao tsy maintsy miena izy tsy maintsy mitombo de rehefa tanteraka ao anatin'ny fotorotoro sy mangorakoraka zay le hoe fotorotoro sy mangorakoraka tsy ataon'Andriamanitra tsy totsinontsinona mihitsy fa mandeha fanjanana izy efa nandeha fanjanana izy Jesosy Kristy maniraka ny fanahy masina izy hiasa hikasika atsika amin'izay de eo izy manao travail de misambotra atsika izy indro mandondona ambaravarany fonareo raha misy miaino ny feoko de miditra ao amintsika amin'izay izy de nettoyer atsika manamboatra mirestaurer ny fahalototsika lay fahalototsika tamin'ny mampanotatsika tao am'sahany idena amboarin'Andriamanitra tsy kelikely amin'izay araky ny fahendrena possible ihany koa ny hoe transformation ny restauration tout de suite tahaka ny Paul ny fanena tamin'i Jesosy Kristy tamin'ny lalana ho any a Damascosy tonga de jamba zay le tonga de immédiat le fanovana
fa Andriamanitra dia iendry mahalala ny état de corps amin'ny esprit atsika izy dia amboarany tsikelikely isika hivoatra ahafahan'ny filazantsara amin'izay mahazo toerana ao anatintsika dia iny filazantsara iny no miasa atao anatintsika dia petit à petit amin'izay miditra makany amin'ny fahaterahana indray isika dia izay tsika vao capable sy compatible amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary capable hanao ny sitrapon'Andriamanitra volonté divine ary eo isika vao afaka mirenoncer ny asa nofo mandany ny asa nofo afaka manavaka tsara ny asa nofo miariary ny asa nofo fa raha mbola tsy manana an'Andriamanitra tsy toy isika dia tsy afaka tsy afaka hanavaka fantatsika ihany hoe asa nofo ratsy le izy fa ny tenatsika tsy mahatohatra an'le izy fa manaiky be fahatany satria matanjaka be ny tontolo ara-panahy ary zay nalavo ny fahalavonana izy tena lay lehilahy efa mpimasy izy mpilalao ratsy izy mpanompo sampy izy lay vehivavy victime mety hoe mpivavaka attention fa mpivavaka tsotra dia lasa victime tafiditra ao anatin'ilay piège lay velam-pandrika lay zavatra velarin'ny satana ary zay no amerimerenantsika eto foana hoe mila isika manana n'ilay relation lalina be amin'ny Kristy Jesosy lay relation matotra sy mahery vaika satria izay fifandraisana izay no mametraka ny équilibre atao anatsika sy mampahita ny amin'ny lalana tokony hizorantsika ary indrindrandrindra rehefa tsara toerana ao amin'ny Kristy Jesosy isika dia izy no miatsika manoloana an'izay zavatra mety hitranga sy mety hitondra voka-dratsy surtout ny zavatra irréparable makany amin'ny fahafatesana fandringanana satria ny tanjony devoly dia ny amono atsika andringana atsika surtout ianao izay efa ao amin'ny Kristy Jesosy ianao izay efa nanolo tena ho an' Jesosy ianao izay efa zanak'Andriamanitra ianao mihitsy ny tena cible ny satana dia eto zany dia mamerina amintsika indray hoe mitandrema ry zareo raha azo atao dia apetrao amin'Andriamanitra foana ny tontolo mpiainanao apetrao amin'ny Kristy Jesosy foana ny mombanao apetrao aminy ny fivoahanao maraina ny asa mandraranao ny tontolo andronao ny alinanao rehefa zatrany amin'izay isika amin'ny fotoana hoe adinotsika sur et certain fa Andriamanitra tsy tony efa miazona atsika rehefa ao anatin'ilay hoe lien mifamatotra amin'ny Kristy Jesosy itsika zay lay tombony zay aveko farany hoe mitandrema sœur sy frère miariary ny asan'ny nofo surtout eto Madagasikara eto amin'ity zao tontolo zao ity masika ny devoly merina tahaka ny liona mitady zay rapana tiaka ny voamasonao izy tia anapadoy izy tia ampijaly anao farak'izay zokiny izy tia ampahory anao izy ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana tia andevylevy anao izy tia anao zavatra tia anapatra farak'izay hoe fanaparana tiany atao aminao izy dia ny devoly dia fanahy ratsy eny amin'ny rivotra dia tsy maintsy fanahy ihany koa no afaka miady amin'izay dia tsy iza fa ny fanan'Andriamanitra tsy toa ny sehoan'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly tsy maintsy miseho amin'ny fiainatsika ny asan'Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy zanany zay vao misy asan'ny devoly rava eo amin'ny fiarahamonina misy atsika zay vao misy asan'ny devoly afaka rava atao amin'ny tenatsika sy eo amin'ny tokantranontsika sy eo amin'ny vie personnelle averiko tsara hoe ny sehoan'ny zanak'Andriamanitra baiboly no milaza an'izany dia ny andrava ny asan'ny demony ny asan'ny devoly ka raha tsy mahazo toerana eo amin'ny firenena anankiray eo amin'ny fiarahamonina anankiray eo amin'ny tokantrano anankiray eo amin'ny ankonana anankiray eo amin'ny tenany olona anankiray ny herany filazantsara Jesosy Kristy tonga nofo lalany azo fijaliana ny fandresena ny fitsanganana maty raha vao tsy mahazo toerana eo amin'ilay faritra tondroina na amin'ilay tenan'ilay olona voatondro ao anatin'ny contexte izay herany filazantsara izay dia tsy misy asan'ny devoly rava eo tsotra be lay règle sy lay fisehoan'ny fomba fiasan'Andriamanitra ny amaranako azy dia hoe
tsy ho androany no nisy ny fanapahan-doha. Ny apôstôly rehetra presque tapadoha daholy, décapité daholy. Ny apôstôly nefa dia nanana ny Kristy Jesosy a. Ny apôstôly nefa dia tao anatin'ny antsoina hoe église primitive, voaloam-bokatra, andrarezin'ny finoana, tsara lazan'ny finoana, fa tapadoha. Fa le fanapahan-doha ny antony natapadoha azy ireo a dia mifamatotra amin'ny ho fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Lay voninahitr'Andriamanitra dia lay gloire, asa-pamonjena, lay grâce izay napetraka ho fanoharana ho antsika. Averiko tsara hoe lay voninahitr'Andriamanitra dia lay gloire, lay voninahitra, lay asa-pamonjena naseho tamin'ny alalan'ny apôstôly ary tonga martiora izy ireo. Eo lay voninahitr'Andriamanitra no mipetraka, satria ohatrany ahoana izay fipetraky ny voninahitr'Andriamanitra izay, na dia nampahoriana ary izy ireo, na dia notapahan-doha ary izy ireo, na dia noenjehina izy ireo, na dia intelo vaky sambo ohatra Paoly apôstôly nitsatohana azo maranitra sy ny sisa rehetrarehetra, raha manaraka ny tantaran'ny apôstôly rehetrarehetra, ny persécution niatra tamin'izy ireo isika dia tena mampivarahontsana. Lay voninahitr'Andriamanitra ao anatin'izay dia le hoe ampoanao ny fahasoavako, satria ny hery kozy Jesosy Kristy, ny hery kozy Andriamanitra tsy toa dia tanterahina amin'ny fahalemena. Ao anatin'ilay fampahoriana sy ny zavatra be da be izay niatra tamin'ny apôstôly hatramin'ny fanapahan-doha, décapitation sujetintsika eto, dia za tena mirassuré atsika fa nedina niaraka tamin'izay ihany koa ny voninahitr'Andriamanitra natafy an'ireo apôstôly ireo, nahafahany ny zaka n'ilay fanapahan-doha. Ary nirazotra tamin'izay dia izy ireo no nofidina ho fanehoan'Andriamanitra tsy toy ny voninahiny amin'ny herin'ny filazantsara ho fianarana ho antsika. Ary izay kisary izay dia mampiseho sy manamafy an'ilay lalan'ny azo fijaliana nentin'ny Kristy Jesosy teo amin'ny azo fijaliana teo Golgota. Nampahoriana izy, noratrainy izy, nororainy izy, nokapohana, ny telopolo mahery izy, nalatsaka ny ainy, notsatohana lefona, fa navela mihitsy ho tanteraka tamin'ny tenany izay ho fianarana ho antsika. Dia izay ilay voninahitr'Andriamanitra hoe ny famonjena ny eo ambonin'izay, ny famonjena eo ambonin'izay fahoriana izay, ny fiainana mandrakizay eo ambonin'izay fahoriana izay, ny vie éternelle eo ambonin'izay fahoriana izay, ny filazantsara eo ambonin'izay fahoriana izay, inona ny tianambara amin'izany? Sœur sy frère, mety tsy fantatro ny contexte misy anao ny fijaliana sy ny fahoriana iainanao a, mety eo ambony fandrina ianao marary, mety hoe miasa any amin'ny tany tsy fantatro, tsy eo amin'ny nivon'ny fianakavianao ianao a, mety any amin'ny tany arabo a, zaty Europa, mety ana Mayotte, mety ana Comore, mety ana Seychelles, mety ana Afrika, mety dia ao anatin'izay misy fangirifirina satria tsy eo anilanao ny olo tianao, tsy eo anilanao vady amanjanaka ao, fa lay asa no maniraka anao, manome image an'ilay azo fijaliana, manome image an'ilay hoe fahoriana no zakan'ny apôstôly a. Sika mbola tsy niaritra fahoriana hatramin'ny fandatsahana aina ozon'ny soratra masina, tsy niaritra an'izany isika, tsy voatery hiaritra an'izany akory, Andriamanitra mahalala. Fa ny message tia nampitany antsika dia le hoe ampoanao ny fahasoavako ozy Jesosy Kristy. Ny message ampitain'ny soratra masina amintsika dia le voninahitr'Andriamanitra eo ambonin'ny fahoriana, eo no siako teboka. Isika na dia mizaka an'izany rehetrarehetra izany, ny apôstôly na dia notapahan-doha, ny apôstôly na dia nitsatohana azo maranitra i Paoly, ny apôstôly na dia sy ny sisa be da be Jesosy Kristy na dia noratraina,
ny teny anana ratsy nororay na nitsatoana lefina sy ny sisa rehetra ambola nahavita ny antso any raitsy to eo lay voninahitra saresako eo ambonylay fahorina ianao na dia ambony fandrina na dia marary na dia paralysé sy ny sisa rehetra tsy misoetianao an'izany a na dia jamba dia isika mbola miantso an Jesosy Kristy isika mbola manana ny Kristy Jesosy ao anatintsika eo amin'ny fiainantsika izay no mampiavaka antsika amin'izao tontolo izao ary izay no manohatra nyity Galatiana toko 5 ity satria tsy lay asan'ny nofo no miariary malgré hoe misy zavatra mampahorentsika sy mampijaly antsika dia mitady échappatoire isika amin'ilay asan'ny nofo mitambesatra amintsika dia lasa miariary lay asan'ny nofo fa tsy izay kosa ny antsika hoe nininona fijaliko nininona fahoriako nininona tsy mety eo amin'ny fiainako nininona tsy fetezana ahoana ozy abakoka na tsy mamonjy anazy any aviavy na tsy hisy voany raha ny voaloboka na dia sy ny sisa be da be afaka pitsika izany contexte izany eo amin'ny lafim-piainantsika na dia teboka kely be da be sy ny sisa etc za kosa tsy ala amin'ny Jehovah izay lay voninahitry'Andriamanitra ao anatinao izay lay voninahitry'Andriamanitra atao anatsika izay no manavaka antsika amin'izao tontolo izao ary izay no manambara fa misy tombo-kase famonjena ato anatintsika satria tsy lay asan'ny nofo no miariary eto amintsika nininona fahorintsika averiko ihany nininona tsy fetezana eo amin'ny fiainantsika dia lay vavaka no mitombo ato anatintsika Andriamanitra tsy tono ngeza be ato anatintsika ilay toe-potsika mifandray amin'Andriamanitra mitalao amin'Andriamanitra mitady ny tavan'Andriamanitra miresaka amin'Andriamanitra mangataka vahaolana amin'Andriamanitra ary na mbola tsy hisy ara lay vahaolana dia mbola mitoetra ao amin'Andriamanitra foana izy tsy maintsy mitombo zay le hoe izy tsy maintsy mitombo a za kosa tsy maintsy miaina lay fahoriako a miaina ao anatin'izay a tahaka ny tsy misy ao anatin'izany a nininona contexte fanapahandoha nininona contexte halatra voamaso nininona contexte fijaliana isan-karazana Andriamanitra tsy toa angeza be foana eo amin'ny fiainantsika izay lay message ampitaiko amintsika ato anatin'ity fampitana dia rahako fetifety taminareo ity mahereza sœur sy frère ianao a dia olona manana ny ositr'Andriamanitra ao anatinao ianao dia olona manana ny herin'Andriamanitra tsy tota amin'ny alalan'ny Kristy Jesosy zanany ao anatinao a amin'ny alalan'ny fanahy masina miasa eo amin'ny fiainanao ka nininona problemanao a nininona olanao nininona épreuve lalovanao Salame 23 na dia mandalo lohasa aliko ny fahafatesana azy isika zany ange ny contexte iainantsika lay lohasa aliko ny fahafatesana dia ny contexte misy eto amin'ny firenena Madagasikara sy izao tontolo izao aliko ny fahafatesana ny délestage indry ny aizy na manarona ny tany aliko ny fahafatesana fanapahandoha etsy fanapahandoha eroa aliko ny fahafatesana alatra voamaso aliko ny fahafatesana karazana retina conjonctivite ny covid manaliko ny fahafatesana na dia mandalo lohasa aliko ny fahafatesana aza isika tsy ampaninona atsika izany mahereza sœur sy frère efa ao anatinao lay victoire efa eo aminao a raha hiparmi an'izany zavatra na zavaitsika tsotsotra ara-tsoratra masina izany ianao mitandrema foana na izany raha fa isika izay manao atsika ho efa mijoro mitandrema saolavo a miariary ny asan'ny nofo efa partout ny asan'ny nofo manomboka any amin'ny rang faratapiny any a eo amin'ny androm-panjakana hatraty amin'ny rang farany ambany vahoaka tsotra miariary zany asan'ny nofo zany ary ny asan'ny nofo io a dia nikendry anao foana dia voly amerina tahaka ny lioana mitady zay rapany a ikendry anao andatsaka ny ainao zany ny asan'ny devoly mirasoa dia mamerina fialatsiny a somary mangatsitsika ty aminay a lanezy mirotsaka ao atokotany ao a dia tahiny Jesosy a mamy be daholy a manaraka indraysika mitafa sy miresaka mampita fe sy faindrena ara-tsoratra masina par rapport amin'ny contexte iainantsika andavanandro na mamelabelatra zavatra mahasosy ara-tsoratra masina araka ny baiboly ihany koa tahaka nefa nataontsika ohatrandreny Levitikosy sy ny sisa sy ny Romanina be da be toko sy andininy sahaza
afaka ifampizarantsika ireny tainy tompo daholo a dia mirasoa mamina mambianareo a rehetrarehetra ary mamerina fankasitrahana feno fankasitrahana betsaka atsika rehetra ny tamin'ny firarentsoa sy ny teny mamibea zay nataonareo a tamin'ny vanimpotoana ny tena tany amin'ny hopitaly anandalo fitsaboana de matsiaro manokana ihany koa andreo tsy salama rehetra sy zay miady aminaretina any amin'ny hopitaly a Jesosy Kristy mangatsika sy ame fanasitranana sahaza ho atsika azadino ny mivavaka adinao personnel io ny famonjena personnel anao ihany koa no miady personnel manoloana ny zavatra zay atreanao veloma tompoka